dia ortorona mitoko fasivy ndininy fafito katsarovy kazadononao ny nampatezeran'ny Jehovah Andriamanitra ao ny tany any anefitra eny hatramin'ny andro ny alanao tany amin'ny tany Egypta ka hatramin'ny natongavanareo teto amin'ity tany ity dia mbola niodina tamin'ny Jehovah ihany ianareo na dia tany Horeba aza dia napatezitra ny Jehovah ianareo dia tezitra taminareo izy ka saika nandringana anareo raha niakatra tao an-tendrombohitra aho handray ny vato fisaka dia ny vato fisaka izay nisy ny fanekenana taon'ny Jehovah taminareo ka nitoetra tao 7 andro sy 7 alina tao an-tendrombohitra sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano dia nomeny Jehovah ny vato fisaka 2 ary teo aminy no nisy ilay teny rehetra nolazain'i Jehovah taminareo teo an-tendrombohitra tao amin'ny andro ny voriana ary no nitapitra ny 7 andro sy 7 alina dia nomeny Jehovah ny vato fisaka 2 dia ilay nisy ny fanekena dia hoy Jehovah tamiko miainga ka midina faingana iala ety ianao fa efa nanao ratsy ny olona zay nentinao nivoaka avy tany Egypta efa nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalana izay efa nasaiko nalehana izy ka nanao saron-javatra nidina ho azy fa nomena ny Mosesy ny didifolo nomena ny Mosesy ny lalam-panorenana vetivety eo nalaky ny vily ny ala tamin'ny lalana ny zanak'Israely io dia tsy indriko manokana fotsiny ataontsika fiangonana efa nomena antsika ny lalam-panorenana idirana amin'ilay tany kalana izay nampanantenana antsika fa maro no nalaky ny vily teny an-dalana tsy nandeha amin'ny lalana intsony nalaky ny vily teny an-dalana fa tsy nandeha amin'ny lalana intsony ary dia lasa nandeha nanompo andriamanika hafa tsy ho aza vaika intsony ny définition zany fa efa haitsika izany hoy izy ilay andriamanika hafa tia noresahana amin'izany rehefa nalaky ny vily ireo zanak'Israely niara-ny ainga tamintsika tany Egypta ireo teny an-dalana dia ny vily lalana nalaky ny vily lalana ny sasany oa fa tsika moa mbola eto hatramin'izao asa tsy fantatra indray ny rapitso izy indray ny malaky vily lalana izy ny mbola ijoro fa dia maro nefa ny vily lalana tonga Mosesy nahita n'izay fivilin-dalana zay kivy izy tsy inona tso moa ny lalana ty lalam-panorenana tiako ny vahoaka ary ty efa mivily lalana daholo ro angapotehana any ty na avy amin'i Jehovah dia aloha samy mahita ny anganony any daholo za koa no adalaina mititsaka izay mandeha izao 13 ary hoy koa Jehovah tamiko efa hitako ty firenena ty fa indro olona mafiatoka izy indro olona mafiatoka izy tsy niteny zanak'Israely ndray fa firenena ny tenenina nandeha io afatra io na rehefa tsika na radio na tele fihinana nataon'ny olona tsy hopahopa fotsiny itsika ny hopahopaina sy tevatsiavaina sy alikalikaina amin'ny lafiny rehetrarehetra firenena mafiatoka le malagasy mafiatoka fa isorako Andriamanitra fa tsy niafina taminazy zany niafatra zany fa na tele na radio nandeha zany zao a izy mivoaka boky indray io fampianarana apokalypsy io teny gasy complet misy teny frantsay koa za tsy milaza anareo mividiana fa za mividy rehefa tsy mahay dia mipetraha fotsiny eo fa eo io vavolombelona fa nisy io ka tsy afaka isy laza intsony hoe tsy nalala an'izany zay tsy nahita an'izany zay tsy nafantatra an'izany zay efa nitsofoky ny Anjomara efa nitsofoky ny Anjomara ny ain'ny olona voavonjy ny ainy tsy ny ain'ny malagasy afaka mirany aho satria efa nataoko ny afatra fa zao mafiatoka ny malagasy mafiatoka ny malagasy hoy Jehovah hoe tsy ny fahamarinanareo no namonjeko ity firenena malagasy ity fa ny faratsipanan'ireo firenena vahiny reo zay misehoseho sy miseho lony eto amin'ity firenena malagasy ity ka mampahantra atsika ny aratsipanan'ireo no andringanako azy eo anoloanareo ozy izy Jehovah ka dia zao ozy izy Jehovah satria mafiatoko ianareo 14 avelao aho toko fatsivy 14 amin'ny Deutéronomie avelao aho handringana azy ka ho vonoky ny anarany tsy eo ambanin'ny lanitra ary dia ataoko firenena mahery sy lehibe noho izy ianao lao ozy Jehovah aringako reo fa ianao ozy izy mantsy Mosesy ataoko firenena lehibe noho izy fa reo mafiatoko reo
dia niodina hakanidina teo amin'ny tendrombohitra raha mbola nirehitra afo izy ary nivato fisaka roa nisy ny fanekena dia teny an-tanankiroa ary nijery ako indro efa nanota tamin'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo ka nanao omby-lahy kely anidina ho anareo nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalana nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalana zay efa nasain'i Jehovah nalainareo dia niraisiko nivato fisaka roa ka nazerako avy teny an-tanankiroa ho vakivaky teo masonareo. Zay ny antony zany namotomoteny Mosesy an'io vato fisaka roa satria nalaky ny vily ianareo niala tamin'ny lalana zay nasain'i Jehovah naleanareo. Ndiny fahavalo amby folo ary nekoka teo anatreny Jehovah 70 andro sy 70 alina tahaka ny teo ihany ako ka tsy ninakanina na nisotro rano noho ny fahotanareo rehetra zay nataonareo tamin'ny nanaovanareo zay ratsy eo mason'i Jehovah ka nampatezerinareo azy fa natahotra ny fahavinirana sy ny fahatezerana aho zay natezeran'i Jehovah taminareo handringana anareo dia niaino andray Jehovah tamin'izany andro izany. Mba hitreretinareo ny tsy morana izany efa nandeha tany an-tendrombohitra tany naka an'io lalam-panorenana io tsy ninakanina 70 andro sy 70 alina dia manana tena hoe vokatra soa zany no avy amin'ny vahoaka rehefa tonga any a zava-doza no hita fahadisoana fahakiviana fahadisom-panantenana hoe zao fe nataon'le vahoaka nefa ianao rehefa dia efa mifofotra manao zay farany herin'ny tenanao mba hamonjena reto vahoaka ireto nefa dia zao ny valiny averiny any aminao dia tezy Jehovah ho aringako reo ozy izy Jehovah fa mbola i Mosesy ihany mbola nandeha nampahorony tena niverina tany an-tendrombohitra tany indray tsy hinakanina tsy hisotro rano 70 andro sy 70 alina hifona ho andro zanak'Israely reo. Raha za ngamba Mosesy mety tsy nandeha tany tsony hoe velao hinany tsy fihinany sy hisotro ny tsy fisotro ny any reo zay le toroteny tamin'ny herinandro ozy izy rapisake sy ny namany fihinany andaniko andro mbola hifonako amin'ny 70 andro sy 70 fa rao arian'i Jehovah andro efa mafiatoka daholo mbola izy ihany nandeha niverina tany ray andao ary hifona ho an'reto vahoaka reto farany ray aloha sady tsy hinakanina indray 70 andro tsy 70 alina ianao ary manao fivadikanina 3 andro 3 alina efa tsy lailay fa mivalapalapatra fotsiny eriananiny ery ny roa rehefa fotsy daholo ny vavy efa mainy mangidy fa maiky mbola ndeha verina ny 70 andro sy 70 alina fa dia nandeha tany izy nifona mbola nifona ho an'ireo dia niaino indray Jehovah tamin'izany ny andro zany so ihany fa mbola nisy an'i Mosesy tao zany nivavaka ho an'ny zanak'Israely dia niaino Jehovah ampanetretena koa ny lazana an'izany so ihany koa tao fa mbola misy pasteur Mayola nifona ho an'ity firenena malagasy ity dia miaino Jehovah. Amen. Dia miaino Jehovah satria zay nanirahana anao mbola tsy tonga amin'ny stadiny David tsika zao mbola milalan'ny Mosesy dia niaino Jehovah. 20 ary Jehovah dia tezitra indrindra tamin'ny Arona ka saiky nandevona azy dia nifona ho an'ny Arona koa aho tamin'izany andro zany ary niraisiky ny fahotanareo dia ny omby-lahy kely zay nataonareo ka nodorako tamin'ny afo dia nitorotoroiky sy nimotsimotsaniko mara-pahatonga no madinika toy ny vovo ary ny vovony dia nariako teo amin'ny renirano izay midina any amin'ny tendrombohitra ary tao Tabera sy Masa sy Kibrota hatava no nampatezerinareo an'i Jehovah raha nampandehan'i Jehovah niala tao Kadesy Barnea ianareo ka nataony hoe miakara ka lovao ny tany zay nomeko anareo dia nanda niteny Jehovah Andriamanitra reo ianareo fa tsy nino azy na niaino ny feony. Enoi tsara le lazainy ato raha nampandehan'i Jehovah reto vahoaka reto hoe miakara ka lovao ny tany zay nomeko anareo dia nandany tenin'i Jehovah Andriamanitra reo ianareo fa tsy nino azy na niaino ny feony. Efa Jehovah zao no miteny mandehana tonga ny fotoana fa metraka anao amin'izay aho fa mbola misy olo tsy mino an'izany ihany na dia nato anatiny ary ina ny dirana amin'izany mbola misy mandahany zany ihany
zay rangatsy anao ZFM zany zay tsy andresiny fantrana zany zay tiditra am'zany ina moa nidirana am'zany fa tsy aloha hoe mivavaka fotsiny de samy miala ina ny tanany Jordan ina nidirana an'zany tany Kanana zany fa maninona raha samy mipetraka tia tany efitra ty fotsiny de samy mihinana ny variny ampangony ty fotsiny samy miaina amin'ny fantrana sy ny fahoriana ty fihinany andanana any na de efa nomeny Jehova anareo ozy izy ny lova zay nomeny mbola misy manda ihany ny sasany mbola misy manda ihany de mbola mifandresy lahatra hoe tsy izy inona moa anao inany fa inona nidirana amin'ny raharam-pirenena sy raha politika zany tsy aloha hoe mijanona any am-piangonana fotsiny ihany de mitoro teny de samy vita fa zaretsadresaka an'izany ety de izay mihitsy nataony hoe miakaraka lovao ny tany zay nomena anareo de nandany teny Jehova Andriamanitra reo ianareo fa tsy nino azy na niain'ny feony de ianao amin'ny soran'Andriamanitra fa tsy tafiditra anatin'izany olona zany ary anary ny olona mbola tafiditra am'izany fa ireo Arona de saika naringany Jehova raha tsy Mosesy nivavaka ho azy de tsy maty Arona fa nisy Arona ny tato amintsika fa raha tsy nivavaka ho azy fa maty iny fa maty raha tsy nivavahana satria zay nametrana ny Mosesy koa nivavaka ho an'ny Arona vavaka ho an'ny zanak'Israely ary za tsy hivavaka ny andringanana atsika fa raha mbola misy adalana sy fahotana sy faratsiana ataotsika fiangonana na ny firenena malagasy na ny rahana de hivavaka ho atsika fa tsy ny andringana atsika raha mbola miaino Jehova meo voninahitra ilay mpanjakany Deutéronomie 7:5 ary ny akohoka teo anatreny Jehova aho nandritry nyzany 70 andro sy 70 alina zany satria efa nolazainy Jehova fa andringana anareo izy de nifona tamin'i Jehova ka nanao hoe Jehova tompo aza mandringana ny firenenao sy ny lovanao izay navotanao tamin'ny fahalehibiazanao ka nentinao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny tananao mahery tany Egipta daholo tsika rehetra reto tany nisy atsika tany amin'ny fiangonana hafa tany daholo tsika natsoina tonga eto de nivavaka hoe Jehova ho aringanao ve reto vahoaka nivoaka avy any Egipta reto de ahoana ozy izy nivavany fahavalo 7 tsarovy ny mpanomponao de Abrahama sy Isaka ary Jakoba fa aza mijery ny ditrany ty firenena ity na ny ara-tsim-panahiny na ny fahotana izy tsy milaza zanak'Israely indray fa firenena indray ny lazany azy satria raha tonga ny fotoana hitondrantsika fanjakana de hijery zao tontolo zao ka raha ny adalantsika malagasy indray zany no andringanan'Andriamanitra atsika ary izany hitondra firenena zany avy amin'ity zanak'Israely ity nitondra ny firenena ka raha tany ity ho aringany Jehova ity firenena malagasy ity ho aringany eto isika tsy dingina daholo reo firenena lehibe reo izy sy tanao hoe aiza le Andriamanitra nareo aiza le Andriamanitra mahiolona raha velon'Andriamanitra na maheloka anao ahoana zao ny mahazo azy maninona izy ny mahatra indrindra ohatr' zao maninona ny ringany ohatr' zao tonga avan'izao loja voajanary rehetrarehetra cyclone orotany dahalo sy ny sisa aiza le Andriamanitra ka raha mbola ho aringanao indray ireo de ahoana ozy izy ireo firenena reo averiko le 9 ka hatramin'ny 20 de nifona tamin'i Jehova ka nanao hoe Jehova tompo aza mandringana ny firenenao sy ny lovanao zay navotanao tamin'ny fahalehibiazanao ka nentinao nivoaka avy tany Egipta tamin'ny tananao mahery tanan'Andriamanitra mahery mihitsy zany nisy tonana antsika avy tany Egipta reny tonga amin'izao lalana zao tsika ary zay isan'ny tena nanohatra nyity sy fahavalony ty lalana ity fa voasitona tamin'ny tanana mahery tany tongato de ahoana 7 tsarovy ny mpanomponao de Abrahama sy Isaka ary Jakoba zay efa mijery ny ditrany ty firenena ty na ny ara-tsim-panahiny na ny fahotana fa ndrao zay monina amin'ny tany nitondranao anay nivoaka avy tany hanao hoe satria tsy hainy Jehova ny nitondra azy ho any amin'ny tany zay nolazainy taminy ary satria nankahala azy izy
dia izany nitondrany azy nivoaka ahafaty azy aty anefitra. Kanefa ireo dia firenena sy lovanao zay nentinao nivoaka avy tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao mahery. Fa ndrao izy zay monina ny tany nitondranao nay nivoaka avy tany hanao hoe ndreo reo olona zay tany amin'ny fiangonana ny voantsika rehetrarehetra tany hanao hoe andrao reo firenena vaventy sy lehibe rehetrarehetra reo hanao hoe tsy vitan'ny Jehova fa niodina taminy naditrako mafiatoko ako naringaniko fa ndreo reo hanao hoe tsy Andriamanitra ny Andriamanitra ndreo Jehova zany fa raha Andriamanitra ve ny Andriamanitra dia maninona naringany ny olony maninona tsy narovany fireneny fa navelany ho ringana sy ho potika eo fa tsy Andriamanitra zany fa sandoko io hoe mpamitaka io hoe devoly reo hoe mpanompo sampy reo hoe zao reo normal raha ringanako aiza ny Andriamanitra maninona tsy namonjy azy fa andrao reo Jehova hanao an'izany e. Fa ianao nitondra anay sy nisitona anay tamin'ny tananao mahery tany amin'ny tany Egypta zay nisy anay rehetra tany ka tonga andiany ray tahaka izao izahay amin'ny fonona aminao Andriamanitra. Dia tonga amin'ilay perikôpa amin'izay tsika toko 10 andininy voalohany tamin'izany andro zany lazany Jehova tamiko hoe manamboara ary vato fisaka roa anao tahaka ny teo hoe ka mekara ho eny an-tendrombohitra ary manaova fiara hazo ho anao. Dia nataony Mosesy zany ary rehefa vitan'ny Mosesy zany dia ozy izy amin'ny andininy 4 dia nasiany soratra tahaka ny teo ihany ny vato fisaka dia nididy 10 zay nilazainy Jehova taminareo teo tendrombohitra tao amin'ny afo tamin'ny andro nivoriana dia nomeny Jehova ireny. Dia niodina ka nidina niala teo amin'ny tendrombohitra ary ny vato fisaka napetrako teo anatin'ny fiara zay efa natao dia mbola ao ihany ireny arak'izay nandidiny Jehova. Nikeny Jehova ny fivavaka Mosesy namindrano fo ny zanak'Israely ny firenena namindrano fo namindrano Jehova fo dia andana rozy izy tondra vato fisaka roa ndray ary ianao fa averiko indray io lalam-panorenana io averiko io lalam-panorenana io. Dia nataony Jehova tokoa izy zay Mosesy vao nidina any fa ireo vahoaka niodina rehetrarehetra reo fa niringan'ny Jehova fa zay sisa tavela teo dia inona ny teny nomeny Jehova azy amin'izay amaranana antsika n'ity ilay afatra ato amin'ny Deutéronomie ity andininy 10 andininy amin'ny toko 10 Deutéronomie toko 10 andininy 10 sy ny 1 mamarana azy toy izao izy. Ary izaho nitoetra 70 andro sy 70 alina tao tendrombohitra tahaka ny teo ihany ary Jehova niaino aho tamin'izany andro zany koa ka tsy nety nandringana anao. Dia hoy Jehova tamiko miainga mandehana eo anoloan'ny olona hidirany sy andovany tany izay nianianako tamin'ny razany omena azy vonina andeha eo anoloan'ny vahoaka hitondra ny vahoaka any amin'ny tany izay nianianan'ny Jehova hamonjena azy fa voaraiko ny antso voaraiko ny baiko miainga roso toitsa tsampodikoa hoy ny Betsileo roso toy tsampodikoa ndana hoetiny vahoaka zay tsy andeha mijanona fa ny mpitarika efa nahazo baiko mandehana eto ny vahoaka eto ny vahoaka baiko avy amin'izy hoentina iza hiditra any amin'ny tany izay nampanantenan'ny Jehova holovany fa ty tanytsika misy arena be ty andova azy amin'izay ny malagasy manomboka amin'izao na iza faly na iza tsy faly ho azy ny dera sy voninahitra mandrak'izay. Halleluja. Dia ahoana isy atao batisa androany anaken'izany ve Jesosy boka ny fahotanitsika boka ianao za boka marary boka ny fahotana boka ny trosa boka ny aretina boka ny adalana mahantra sy mijaly ahilikiliky ny olona zany boka zany taony olona farahidiny zany boka izany. Dia nanatona an Jesosy io boka io amin'ny Marka toko 1 Marka toko 1 andininy 70 ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy
ary Jesosy dia honena azy ka naniditra ny tanany ka nanendry azy ka nanao taminy hoe mety aho madiova ianao, boka ny fahotany ianao, boka ny fahantrany ianao, boka ny korotana amin'ny tokantrano tsy milaminao ianao. Ty firenentsika malagasy ty koa boka ny fahantrany, boka ny fanandevozana ireo firenena matanjaka vahiny rehetrarehetra ireo, manao zay tany ny kibo eto amintsika dia tsika no ampandray to boka atsika. Niezaka nitsabo tena ny firenena malagasy, niezaka nitsabo tena tsika, niezaka niala tamin'ny fahabokana io, na trosa io na fahantrana io na inona io na inona. Teo ihany ianao fa tsy afaka hatramin'izao. 7 amby 20 taona, 8 amby 20 taona, boka tsy afaka fahantrana, andevon'ny olona eto, andevon'ny vahiny eto, tsisy matsiaro tena, tsisy malala fa tsy ny tenany ihany zay mahazo tombontsoa rehetra fa tsisy miraharaha zay vahoaka zany, boka ny fahantrana. Zao no mahazo antsika. Efa hita le Jesosy maty ny levina antsangana araka ny soratra masina. Andao ny firenena malagasy anatona an Jesosy. Andao tsika firenena malagasy rehetra anatona an Jesosy dia teny hoe raha mety ianao Jesosy trano amin'ny abokany ty firenena malagasy ity. Raha mety ianao Jesosy trano amin'ny abokany ty firenena malagasy ity. Hoy Jesosy, eny mety aho ho sitrantsika ary voaka malagasy. Halleluja! Tsy nandà Jesosy, tsy nandà izy. Tsy nandà Jesosy raha ny perikopa atsika, inona no mampatahotra atsika, inona no mbola mampiana anao, mifalisy, miravoravoka. Raha tena faly ianao dia mitiafa mafy araka izay tratranao. Tsika atao tokantrano ato koa ataovy mafy ny tehaka e, ajajanona mihitsy. Ataovy hoe mbola tsy mitehaka mafy ohatr'izany. Kely sisa ry hava malala, revoaka malagasy, kely sisa ny abokanao io dia ho afaka. Minitra vitsy sisa, minitra vitsy sisa, fotoana vitsy sisa dia ho afaka io abokanao io. Ataovy amen na mafy dia mafy. Halleluja! Mazava ny tenin'i Jesosy ato. Rehefa nanaiky Jesosy dia inona ny valiny? Ary niaraka tamin'izay 970, ary niaraka tamin'izay dia niala tamin'ny abokany ka dia nadio izy. Ary namepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay ka nanao tamin'ny tandremo tsara mba tsy ho lazalazainao naminiza naminiza. Attention fa mandehana misy hoana misorona ka manaterana fanadiovana anao zay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amireo, nefa lasa lehilahy ka nilazalaza tsy nampihely izany zavatra izany ka dia tsy nahazo niditra ny ariary tao tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy dia nanatona azy ny olona avy any tontolo eny. Tandremo sy mba lazalazainao ny amin'ny olona zany. Teknikana communication io. Rehefa tsy tianao avoaka le izy dia raharao le olona tsy teniteny azy, fa zay vao mainka mamporisika azy iteny. Zay mihitsy le izy. Aza lazalazaina vao mainka izy naninona, vao mainka izy nilazalazainy tamin'ny rehetrarehetra tany. Tsika zao raha porisina hoe ndana mividy boky ny apokalipsy nga tsika misy mividy na nyray azy, fa raharao ny aza misy mividy an'io na nyray ary. Sao dia zezizesy dia vidy boky apokalipsy ihany. Fa rehefa tsy manana dia mipetraha eo, rehefa tsy malala dia mipetraha eo, satria hainareo ny soratra masina hoe ringana zay tsy ringana ny olona noho ny tsy fahalalana. Dia raharao nge ny olona vao mainka izy misisika. Hitanareo ny tanora mpifankatia reny, le tovavy fotsifotsy tsara ohatra ny vazaha ny miaraka aminy ratsy ta. Dia raha ny ray aman-dreny tsy mety aminao anaka iny tovolahy iny fa rasy ta iny, na rasy ty iny na rasy to, iny ny tiako. Fa mikitikitika an'iny ianao fa tonga diny dia mikitikitika ny aiko koa. Gadraiko iny raha mbola misy mahazo anao gadrao iny fa dia ny aiko koa no manaraka azy. Arakaraky ny andrarana anazy vao mainka izy maninona an'iny sisika izy. Fenao zao nge ndana ataovy tenenino nge ny zanakitsika reo, nareo raka izy tsy maninona amin'ny andro alina io ndana mandeha mivoakalina daholo.
ndana amin'ny vocal daholo manomboka amin'ny 7 alina dia aza miverina raha tsy amin'ny 2 maraina na amin'ny 3 maraina ndana amin'ny vocal dia mamonjey balle any dia ndana amin'ny fokorongony ndana amin'ny sorotoka miaraka amin'ny rehetrarehetra any ndana raka izy ndana andro ny fahalalana zao madio avokoa ny zavatra rehetra dia mahavita mandeha ve tsika raha irahana ohatra zay vao maiky tsika miziriziry tsy mety mivoaka ny trano ao andanonareo amivoaka any amty andro alina ity ndana manao ny adalana any fidina nipetrahana miseho endrendry ato dia tsika indray midrikona tsy mety mandeha fa sakano ange hoe mivavoalina eo nareo mamonjomonjo balle any raha tsy mahita tsy vao matory ianao miesony ery dia efa sy ny onda anao dia sinosiny lamba misaoty varavarakely izy dia lasa foanao amin'ny 2 maraina dia ipipierenany ery jerevana ao ihany ny ankizy ka ny vavary io matory izy nefa ondany io matory io tofany lamba eo tonga izy vao maraina miditra avy azy ianao avy nanao fotinina arakaraky ny andrarana azy zay vao mainky anaovany anazy dia zay le resako amintsika koa hoe rehefa miteny ny olona hoe anaraka anareo zay dia hoe tsy mety zany fa hoe fa hoana aza manaraka anareo fa tsy zaka anareo nge hany vao mainky izy misisika fa izy miteny za anaraka anareo toy ny hoe alleloia anaraka anay ianao dao ary zay ty vao tsy atoako fotsiny dia efa mahery iza koa ny anaraka anareo raha tsy olona dala fa sakano lolo vao mainky izy misisika teneny nge ny tembondratrimo hoe aza misy manao ny fiangonana io raha ngafa veloa dia afabaraka anytsika vao mainky mihetsika ny ampony ahoanany tsy hanao an'io aza atao raha ngala fiangonana lehibe manerany tany fa manjary afabara mahazo voninahitra eo tsika valoha afabaraka any dia valoha tsy ho vita ao dia menomenono an'ny olona any aza misy manao M7000 tsony aza misy manao tsony rehefa teneny olo manao M7000 nga zay terenanao an'io tsy manao izy satria tsonao raha rano Jesosy izy eto tandremo sao mba milazalaza ny zany any amin'ny olona vao mainky ngarainina partamo zany ike mampitonga an'ireny hoe secret ny fiangonanao dia efa teneny ok ty mba tsisy ivoaka fa atsika ato vao tonga ny trano le loolona na le ana dia zao ngeny tao amin'ny loolona tao ny fivoriana tao fa secret zany sery aza voakavoakanao mihitsy zany tsika mivady eto ambony fandriana no miresaka an'izany ny apitsy marainy tonga ny dorcas namany ina vaovao misy secret ty fa zavoaka inona ozy le dorcas namany teneny vadiko halina fa maty raha voaka andrifa tandremo za tsy mba voaka an'izany tsy ndrifa dia tsy mahalala ana tonga ny antrano koa le dorcas eo ampandriana koa izy mivady secret tsika mivady ty ndresady vadiny lolona anao tamin'ny fivoriany komity tao hoe zao fa tandremo sao voaka anao maraina koa le olona fanena amin'ny loolona namany ahoana ina vaovao tandremo fa secret tsika samy loolona ty dia marina mihitsy le obolana gasy hoe teny toy ny atody foy dia maninona dia mananelatra tonga dia foiny dia mananelatra arakaraky ny andrarana anazy fa teneno ingeo fivoriany komity eo secret ty fa nda nampelezo any ho fantatry ny olona ohatsika zay manatsaina tsy be atodo rehetrarehetra dia atao fantatry ny olona any daholo zay secret nylazaina tato dia ninona indray le olona mikomity sy nrehetrarehetra tenenina zay iteny izy sa tsy iteny iteny mivadina izy ny secret ao fa tsy azo avoaka fa hoana aka ny tenen'izy ireo avoay dia zay mihitsy ny tsy hamoako azy randraraniny izy aza avoaka vao mainky ny lasa dia efa fantan'i Jesosy izy Jesosy koa mba manana teknika tapieliny lazany dia mody ny teneniny hoe aza maninona ozy izy aza mandara aza miteniteny an'izany amin'izaniza fatazonao anao vao mainky anandela izy ka amaranantsika azy ty firany antsika ty boka ny fantrana boka ny asan'ny jiolahy ny asan'ny dahalo boka ny kolikoly boka ny fitiavatena boka ny fangalarana zany mahazo ny firany antsika malagasy fa itsika mihitsy andeha anatona an' Jesosy iteny androany hoe raha mety ianao Jesosy trano ty firenenay boka ty amen raha mety ianao Jesosy trano ny firenenay zay boka ny trosa boka ny fantrana ity dia hoy Jesosy mety fandana manao batisa ary ao batisa ianao dia sitrana amarana anazy vita ny batisa rehefa afaka ny fasitranana misy pouvoir manaraka atsika vita batisa reo inona ny pouvoir manaraka atsika asan'ny apôstôly toko 5:12 asan'ny apôstôly toko 5 manomboka ny 12 ny fagagana taon'ny apôstôly sy nandrosoan'ny fiangonana
ary ny tanany apôstôly no nanaovana famantarana sy fagagana maro teo amin'ny vahoaka, ary izy rehetra ny ray saina teo amin'ny fialofan'ny Solomona, ary tsy nisy tamin'ny olona sisa rehetra zay sahany iray taminy nefa nankalaza azy ny vahoaka. Ary vao mainka nisy olona maro koa nalana vavy zay nin'ny tompona na ho isany, ka dia nentina teny an-dalambe aza ny marary ka napetrany teo ambony farafara sy fandriana mba hisy ho azo ny tandindo ny Petera ahay raha mandalo izy. Ary ny olona maro avy tamin'ny vohitra manodidina Jerusalema dia nivory koa nitondra ny marary zay nampahorian'ny fanahy maloto dia sitrana avokoa izy ireny. Amen. Zao ny sarin'izany. Rehefa nisitraniny Jesosy itsika, rehefa vita batisa isika, rehefa nanaiky Jesosy fa hanadio ny abokatsika rehetra tamin'ny alalan'io ranony batisa io, voaka avy eo anao na dia nisy singan'akanjonao iny ary nandalovana ny marary dia sitrana ny marary. Satria zay ny famantarana anaraka zay mihitsy sy natao batisa mety tanàna marary dia ho sitrana ny marary. Ny fanahy rehetrarehetra zay fanojo taminy dia vao nitondroany, vao nifanojo taminy dia efa naleminy daholo, miala daholo. Dia ady ara-panahy ny ady eo amin'ny firenentsika ty, ady amin'ny devolo mamatotra atsika ty, efa nomeny Jehovah ny teny fikasana, efa naniraka ny Mosesy izy andeha aloha ty firenena ty andresy ny fahavalo rehetra dia fanahy mamampahantra atsika io. Satria mitombo isan'andro ny voakan'Andriamanitra. Haleluya! Haleluya! Amen! Dia mandehana ary voakan'Andriamanitra zay anao batisa androany, tandremindray so ivily lalana. Fa aloha tsy mandroso toy zay hoe andeha dia nefa iverin-dalana. Aloha tsy mandroso. Fa rehefa mandroso dia manana fatokina n'ilay Jehovah Andriamanitra. Fa izy mitantana antsika, tsy itsika ny marina, tsy itsika ny masina, fa ny ara-tsimpanan'ireo firenena zay nampahantra atsika ireo no anaovan'Andriamanitra famonjena sy fanafahana atsika, ka dia miomana fahiditra amin'ny tany zay nampanantenana atsika ny firenena malagasy. Ho azy eny ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Haleluya. Amen. Tsangana rivavaka tsika isotran'Andriamanitra amin'izany afatra izany. Jehovah Andriamanitra ray eo, misotranao zay ny amin'ny afatra zay nomenao anay androany, satria afatra lehibe tokoa izany. Raha ny zanak'Israely no nantsoinao ny ala avy any Egypta ho any amin'ny tany Kanana, dia nomenao mpitarika tokoa izy ireo. Ary teny an-dalana Jehovah ray eo dia marina tokoa fa vahoaka mafiatoka sady tsy mino no malaky mivily amin'ny lalana zay nentsona azy ny zanak'Israely, ka dia maro tamin'izy ireny no naringanao. Ankehitriny ho anao Jehovah dia nilaza ianao tamin'ny afatra manao hoe mienory vahoaka malagasy. Ianao zao dia efa hitany Jordana hiditra amin'ny tany, ka ndresy ny firenena samihafa zay lehibe sy mahery noho ianao, sy afaka tanàna lehibe zay misy manda manakatra ny lanitra, dia firenena lehibe sady olona lava dia taranaky ny anakita zay fantatrao. Tsy tononoko anakita io Jehovah fa fantatray malagasy io anakita zay mampantra anay eto hatramin'izay nahazoana efa levatena zay, sady efa renay ny lazany, ka manao hoe iza no mahajanona eo anoloan'ny taranaky anaka. Dia misaotra Tompo amin'ny teny fikasana zay nomenao anay manao hoe aoko fantatrareo malagasy anio fa Jehovah Andriamanitra ao efa andeha hita eo anoloanao tahaka ny afo mandevona, ka izy no andringa anazy sy apetry azy eo anoloanao, dia androka azy ianao ka andringa anazy faingana arak'izay nolazain'i Jehovah taminao. Isaorana Tompo ny alalanao, ankalazaina anao Jehovah o. Misaotrany amin'ny teny fikasana nomenao anay nanao hoe Jehovah miainga mandehany eo anoloan'ny olona hidirany sy andovan'ny tany izay nianako tamin'ny razana omena azy. Ko dia misaotra Andriamanitra ray eo fa na dia mpanompo sy masoa tsy mendrika aza ny tenanay, dia tsy ny fahamarinanay tokoa na ny fahendrenay no hitondrahanao anay hiditra amin'izao teny fikasana lehibe izao, fa ny ara-tsimpanandro firenena zay ireo no nandroahanao azy ireo Jehovah Andriamanitra eo anoloanay, ka tsy asakana
ny teny fikasana zay efa nomenao anay. Koa dia misaotra Jehovah ray ao satria nabokaina tamin'ny fahantrana ny firenena malagasy, ny fiangonana efa tonga Kristy ilay maty nitsangana araka ny soratra masina, velona mipetraka ao kavanany ray mifono ao anay. Rehefa niteny izay hoe raha mety ianao Jesosy eo, sitrano amin'ny abokany ty firenena malagasy ity, ka dia renay ny feonao andranona na hoe eny mety aho, koa dia anao ary nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay aho, fa afaka ny firenena malagasy, sitrana ny firenena malagasy, koa dia deraina tompo ny anaranao, anao nidera sy nilaja sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Ataovy mafy arak'izay tratra ny tena, ataovy mbola tsy nitehaka mafy ohatr' zany a. Tsika atao tokantrano koa. Hallelujah!